Etsika arabaritra tonga eo amin'ny andiany fafito ny Foire D'Egypte eto Madagasikara izay natomboka tamin'ity androany ity moa etsy amin'ny lapany fanatanjahantena etsy amin'ny tanterana etsy amin'ny kianjan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena moa izany nanomboka ny faha 12 ny volana Oktobra teo ary tsy hifarana raha tsy ny faha 20 ny volana Oktobra ho avy izao moa izany etsika izany. 5 ireo trano hoe varanto mandritra ny tsena ben'ny Egypte izay ahitana ireo fitaovana maro samihafa izay marika Egyptiana avokoa. Firenena manana fifankalozana ara-barotra amin'ny Madagasikara ny firenena Egyptiana. Isika eto Madagasikara dia anisan'ny mamatsy ireo sakafo fototra ilain'ity firenena ity, hoy ny nambaran'ny masovoan'ny Egypte, ka anisan'ny firenena manjifa ireo vokatra vokarin'ity firenena ity ihany koa. C'est la 7e fois plus que 7e fois qu'on vient ici chaque mois la dernière. Hita mandritra ny tsena ben'ny Egyptiana ireo gojagoja fampiasa sy ireo fitaovana azo haingoinana eo an-tokantrano, anisan'izany ny tapis izay maro isafidianana. Eo ihany koa ireo sakafo sy ireo vokarin'ity firenena Egyptiana, ireo firavaka, poketra, miampy ireo gojagoja maro samihafa mahakasika ny endrika amam-bika. Mandritra ny tsena be dia misy ny tolotra manokana amin'ireo entana amidy satria dia natao amin'ny vidiny mirary avokoa. Ny tsena be Egyptiana dia anisan'ny natao mba hampafantarina ireo vokatra ny firenena sy hanomezana fahafapoan'ireo mpanjifa. Fa anisan'ny tena zava-dehibe ny fanamafisana ny fiaraha-piara-miasa amin'ity firenena ity.